Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny pianity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Raba topokolasy tokovavy eto amin'ity fandarana ho izitsika ity arabana ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar Frank Ramarson. Miarabany nosinezy ary miarabany pianitsika atao amin'ity radio Alliance 92 amin'izao takarivo indray. Ny fijeriny Courrier de Madagascar amin'ny ankapobeny toetra raha-pirenena azo lazaina mikatso tanteraka ve ahoana ihany koa ny fijeriny any ivelany itsika manoloana zany rehetrarehetra. Mikatso tanteraka aveo izy ianao ny fanontaniana tsara zay satria tato ato zany dia ohatrany safotsifotsy mihitsy ambony ambany zany le raha-pirenena satria tsy fantatra tsony izany manao inona ary koa ny autokilany koa dia misy ny tsy fandripahalemana vazaha zao no maty mivonon'olona dia eran-tany no miresaka azy gasy folo maty isan'andro ohatrany zavatra mandeha ho azy ka hitanao tsara zany le ataontsika hoe proportion moana mangany azy amin'ny vazaha rehefa maty ny azy dia miaro ny azy izy fa rehefa tsika gasy mifamono matsy mifandrobana atsy famonon'olona azy amin'ny fomba habibiana to tsisy taitra le mpitondra eto mbola zavatra hafa no resahana nefany a zavatra efa ao anatiny ataontsika hoe politika goavana isika tsy maintsy hojerena dia no avy Madagasikara. Efa misy ihany etsika ataon'ny mpitandro ny filaminana zany etsika ahoana moa zany etsika hitanao zany mbola misy olona ary mbola voangany velany ianao manao etsika dia nivela milaza hoe kolikoly sy abibina misy eto Madagasikara dia atoko ngamba fa asa aloha eo amin'ny lafin'ny serasera fotsiny izy amin'ny matanjaka amin'izany izay etsika nataon'ireo vazaha fotsiny amin'ny fankalazana amin'ny télévision gazety ny velany fotsiny io resaka famonon'olona tany Tularoa dia misy fetsaika ngeza be eo amin'ny lafin'ny fizahatany ary mahazavanao sinesy fa io zavatra io tsy mandehandeha foana satria sao dia efa misy ataontsika hoe complot ihany any ambadika any mba ame ataontsika hoe image Madagasikara amin'izao hoe tsy fandripahalemana zao. Tato ato manko dia mandeha amin'ny radio RFI resaka andramena io resaka momba ny professeur Jean Felbe tsy fomba ny radio vazaha io no miteny zany dia milaza hoe mpitondra eto mihitsy no tena hoe lehibe ny kolikoly eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka dikan'izany hoe aza makany aloha dia avy aloha ataontsika hoe janona amin'izao ny fizahatany Madagasikara satria tsika dia efa nanao tany velany salon hoe mandeha tsara fa zao ny olona miditra aty Madagasikara tratran'io zavatra tsika dia efa olana raiko isapezay. Zany hoe mety mbola anampitrotraka an'izay ve zany le karazany olana sedrainy orinasa mpitaterana ary Madagasikara koa amin'izao fotoana izao atao reny le resaka zay dia debakara mihitsy amin'izao propagande natao tsisy ohatran'io anareo zay manenjika azy vao mandeha le aeroplane zany zao dia efa misy problème technique sady hoy hermady sa tsy miteny hoe zay no tena izy anampo fa sao dia misy problème na papier-ko isika mbola tsy mahazo manidina any Europe na ery Madagasikara na tsy hoe le aeroplane hoe tsy mahazo manidina fa ery Madagasikara mihitsy tsy mahazo manidina maka any Europe ka na aeroplane io tsy maintsy ahitany olona kakay foana aiza hoe dia filazana hoe technique de hoe mijery an'le hoe panne d'incendie misy pisy erany dimy folo minitra dia tonga izy ny technicien Air France mandeha fotsiny ianao erany autour Madagasikara mampiasa Airbus daholo eto zany na tsy mampiasa Airbus tsony 350 heures de France dia tsy maintsy misy stock misy pièce anaty valise mécanicien ny manao fa amiko ngao mahafenina ihany le zavatra fa resaka taratasy io sitsika mbola tsy mahazo manidina any Europe. Tsy efa tokony hita tany ampendoana ve zay resaka taratasy zay. Tsy fantatro aloha fa le fahaizana mihitsy ngamba tsy ampy mihitsy amintsika mpitondro ka zany hoe miala tsiny aloha zany fa dia hoe ary zay ke laziko ianao hoe le numéro d'immatriculation ny mbola tsy amenarany hermady ke l'aéroplane fa mbola amenarany Air France no zay fa ngamba ny verina hoe filoana fotsiny zany hoe filoana le akanjo dia hoe mainty dia filo fotsy dia afaka mitonga ndretsika fa mivatatenanao ke hermady any efa filotsy hermady ambon'le any re dia zay keny izy efa tsy tokony hoe afempenina le zavatra ngamba zay ny zava-misy ngamba fa aky ny teneninao hoe mandeha amin'ny laona ve izy ianao ny zavatra rehetra io zao mbola misy conseil de gouvernement
spécial 24 avril ijeriny kangaravalomanana io zany zao ny resany tao conseil de gouvernement omaly mba le andramena sy le momba le ataontsika hoe revendication vansavalomana aiza mariny zany ty application feuille de route ka hitanao tsara zany za de milaza zany fa mbola mikasino ny zavatra satria le lalàna mivamotsorakely zay veritsika fa mahany olana lasa natonga olana vaovao ary olana vaovao de hita ihany fa le olona ampitenenina porte-parole le fanjakana de le olona nangataka amin'izy ty olona tsy tokony atao amin'izy ty olona ny azy tsy hoe resaka politika nirajaina azy na tamin'ny ratsiraka na tamin'ny ravalo trafic d'influence détournement zao izy neny mamelesona angiaravalomana sy mamelesona momba angiapio rajonarbe zay azo justifiena hoe nanampisamborana azy hoe nanao détournement de deniers publics fa zao fotsiny le olona hiteny io tsy tokony hiteny itsony angrama fa sao de mivoaka daholo izy ny zavatra hafa ka zay mahatonga ny olona manao ampamoaka angety ary zay mahatonga milaza aminao hoe le olona mpanday andraikitra amin'le hoe maka fanapa-kevitra manakadina radio manao zao fataty sara zao fa nana vouro tany amin'ny fitsarana taloha kazade ianareo sy fa mahana olana re no melesona sy mitondra moral ho an'ny hafa fa aloha ny hafa nitoerana rehefa fanaizana zany amin'ny ankapobeny misy zavatra tsy mety ihany koa nefa ataony reny tompona andraikitra isa tokony sasatsasany reny mahatonga teny ireo mpitondra ingaravalomana zany tianao lazaina io hoe resahan'ny voninahitsy Pio Rajonarvelo zany tsy ilaina tsy mila atao hoe hitra fividana zany reny anefa le olona le miteny sy contrat nga voninahitsy avy resahany etiny ana izy hoe de tena madio tokoa am'izao zavatra zao angama tsia tokony heritreritra angeritra ao rehefa ohatra manao conférence de presse fa io ngeny lazainy Ndriamatoa Francis Caravony teneniko amin'ny teny frantsay izy quand on traîne des casseroles aux juges on ferme sa gueule zany hoe rehefa mitondra taketra ianao any ahoany akombony vavanao satria mety zavatra tonga zavatra hafa zay ny zavatra misy eto Madagasikara zao ny olona mitondra taketra am'izay nahazo azy tany zao no mavava zao no mamelesona ny hafa de mantany tena Andriamatoa Sinezy hoe inona zany dikany le lalàna momba ny code d'éthique sy valeur zay natao tany amin'ny assemblée nefa mifantatrao fa ny apatelony reo de mahanaferany amin'ny tribunal daholo na efa condamné juge ny olona hoe aloha mihitsy ranga isy parlementa voafidim-bahoaka de averina daholo reny lalàna reny rapide zany hoe ny akamaroany lalàna le am'izao hoe zany tokony iverenana opiniana na hatramin'ny lalam-pandrenana koa lalam-pandrenana le fantatao tsara fa lala hoe nisy référendum lanim-bahoaka ka tsy fantako hoe inona ny dikany malain'ny olona am'le hoe référendum malany fa hatram'izao aloha mbola tsy nisy amin'ny velany comité international nakatao le lalam-pandrenana zay manzavatra avaliko am'izay aloha fa ny zavatra tena misy de ny hoe tsy misy am'izao fotoana zao na nivony commune na nivony faritra na nivony fanjakana foibe mitaontsika hoe mitady olana amin'ny hoe analana ny fahasaranam-bahoaka tsisy olona miresaka momba nyty tsy hoe tsy fisiny asa tsony tsisy olona miresaka am'ty hoe fahefana mividy zay ambany de ambany tsisy olona miresaka le hoe ahoana ny ataontsika hoe amboronan'asa eo ihany fa relancena ny activité économique mba nahita aveo nisy kosa nietsika nataon'ny mpitondra nisy an'ireny resaka varomoro ho avy keo ny hôpitaly manara-penitra tsy andoavam-bola maimaimpona varomoro endrika varomoro zany tranomora zany ki zavatra slogan atao zany azo atao daholo zany izy ka mbola misy tokom-bary sy azonao alaina any am'izay alaina de afaka manao varomoro reno tsy miresaka tranomora tsy tranomora hafa tranomora ngama azo atao hoe mba misy production ny tranomora mba misy fahaizan'le vice premier ministre manao an'io fa ny sisa de atoko ngama hoe fa hoan'ny sasany de hoe zavatra revaovao zay misy zao am'ireny hoe arena kibony tany charbon saco airbus andramena hoe sauce mora zay ny tena zavatra ao moa zany nazona sauce aingana de manao sinio na contrat kitakitana de rapitso de afaka manao fividana daholo ireo zay mpitondra efa mana trésor de guerre zay le atao sauce mora de oanatria zay rehetraretra hoe Franck Ramanson ivorony sadeky raha tsy misy mifivana faraparan'ny herinandro anao hoana ny mety ho fijeriny an'ity toetra raha ty ndre moa tena diso fanantena aloha ny olona am'le sadeky fa mahita hoe ny fomba fahamany CEDEAO ny crise tany Afrique indrindra tany Mali ary io amin'ny Guinée-Bissau ohatry zao de atao fa tena tsy maninona misy le sadeky tokony fa tokony mba heritreritra ihany zany ireo mpitondra hoe ilaina aveo feuille de route io zany raha resahana satria misy fofo mivaingana hoe afaka mamaingana ny crise rehefa vonina taona rehetra zany hoe tsy mitovy ngoa ondro atra miteko hoe ny letan'ny manao politique africaine sy malagasy ny politique africaine de intellectuel mahay manao fanadiadiana ary mahay mana an'izay ataontsika hoe culture nombre d'état sika mpanao politique gasy raha mbola mahita an'ireny olona manao
conférence de presse reny dia vita mihitsy ny antsika zany fa mbola hoe resaka mandeha mikorosarosy amin'ny tany zany zavatra hitatsika dia ino atao lasa misy répercussion any amin'ny fanaovana gazety satria midina dia midina koa le tany mpanao gazety rehefa mahita le événement zay misy eto satria zavatra tsy mitombo ny zavatra misy eto ho an'ny sasany ary tokony zany zay mamboarina aloha zay fampiakarana zay ataontsika hoe le tany mpanao politika dia ngamba mety mandroso kokoa Madagasikara fa eo alohan'ny afrikana aloha tsika dia hita mihitsy zany fa tsy ampy dia ampy mihitsy ny traikefa ary ny sadika dia faly amin'izay tsika efa malagasy tsy io lalaoviny foana eo tsika satria azadino fa resaka toekarena foana eo satria alohan'ny Afrika tsy misy Mozambika eo Madagasikara zao station zao satria Madagasikara nefa raha hita anatiny momban'ny arenakibon'ny tany momban'ny angovo dia isa mana réserve de gaz ngezany indrindra era-tany zao tatoato hitan'ny italiana iny zany zao tatoato donc zay le enjeu tsy hitatsika fa dia hoe tsika dia ao anatin'le fanaova politika madinika ihany mbola amnistie bois de rose etc sasany efa ny teknolojia no miresaka sy agriculture bio sy industrie dia zao tsisy miresaka mihitsy nge le hoe énergie angovo hoe mana réserve de gaz tsika tsisy miresaka ke le ataontsika ny joanova zay dobodony frantsay ao nefa ny tena mety ampandroso atsika angakangina so dia no mitahotra amin'le hoe fijoroana ahafany okevitra ihany koa nefa anao mivavaka zany rehetra zany na tsy fahasahin'ireo manam-pahaizana tsy fahanam-pahaizana amin'ny teny dor fa tsy fahasahin'ny mpitondra sy tsy fahaizan'ny mpitondra na tiany mpitondra amidy indray reo rapitso zany dia tsy fantatro fa zay nataoko zay le sosomora le joanovanginy tamin'ireo fotoana nefa nandeha tato amin'ny océan Indien hoe mba tamin'izany misy raharambeny tamin'izany fotoana zany to amiral raha tsy diso ako no nasaina niaron'ny tombotsoa Madagasikara tsy zavatra vita raha zay nataoko hoe tokony mba eritreritra ao atsika ajanao le sosomora isorananao Frank Ramarsona teto amin'ity fandarana androany ty ary misaotra anao sinezy ary manome fotoana anzay manaraka manome fotoana atsika ho amin'ny manaraka andray ary tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho aizitsika ity fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina